nanolotra ny araba tomboko lasy tomboko vavy nanomboka omaly dia nitodika tany Copenhague ny masony izao tontolo izao ny amin'ny fivoriana an-tampony fahadimy amby folo andinina indrindra ny mikasika ny hafanan'ny tany amin'izao fotoana izao firenena 20 no indray manatrika izany fionana an-tampony fahadimy amby folo any Copenhague andinina ny hafanan'ny tany izany efa nisy andro vaovao izay nitena tamintsika omaly ariva teto vaovao an-tsary ny televiziona malagasy fa iverenantsika kosa aloha ny mikasika ny hevitr'ireo tompona andraikitra mikasika ny fiarovana ny biby sy ny zava-maniry satria matetika dia ny olombelona ihany no resahana akaiky amin'ny fiarovana izany hafanan'ny tany izany eo amin'ny sarin'ny CFI no anarantsika ny vaovao. Sikaritra fa ny olona ihany voalaza sy voaresaka amin'ny ady amin'ny fivaovan'ny toetrandro isan'andro anefa dia 30 karazana ny biby sy zava-maniry no tsy hita popoka intsony araka ireo manam-pahaizana. Ny tania jeneraly WWF Jim Lip dia laza tamin'ny mpanao gazety teto an-toerana fa hanao fanairana amin'ny fivoriana eto Copenhague momba izay. Mazava hoy izy fa toy ny olombelona dia hiara ny fiantraikan'ny hafanan'ny toetrandro ny biby sy zava-maniry raha mbola tsy manao etsika isika na tsy mandray fepetra dia iamanjavina tsikelikely izy ireny. Mety ho iray apahatelon'ny karazana biby sy zava-maniry dia tsy hita popoka afaka 10 taona. Mananteny izy moa fa ireo firenena 20 izay mandray anjara amin'ny fionanan'ny-tampony fahadimy amby folo eto Copenhague dia anome hafatra mazava sy ampirisika ny ampokon'ny olona hijery akaiky ity fiovaovan'ny toetrandro ity sy ny momba ny biby ary ny zava-maniry. Tokony andrainy andraiky ny ireo filoham-pirenena amin'ny fametrahana tanjona indrindra fa amin'ireo firenena manana indostria betsaka toy ny firenena Japon sy any Chine izay tokony ampieny ny entona manimba ary ahatsahatra ny fandripahana ny ala. Ny fanapahana hazo any amin'ny sisintany toa ny Amazonie dia mety ampidi-doza ary tsy afaka ny hitroka ireo entona manimba amin'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny zava-maniry ary ny biby. Tsikatra moa fa matoa misy ny fionanam-tampony goavana toy ireny amin'ny fandamina ny hafanan'ny tany dia hitan'ireo manam-pahaizana fa mety hisy fiantraikany ratsy tokoa eo amin'ny tontolo iainan'ny zanak'olombelona izany fivoriana izay tsy tsahatra ratsy amin'ny 27 ny volana Desambra izao ity fionanam-tampony fahadimy amby folo any Copenhague ity. Iverina eto Madagasikara mbola ilana fanetanana lavitrezaka ny fanajana ny zon'ireo olona sembana eto Madagasikara nisan'ireo firenena nanao sy nimantsy isika ny mikasika izay ary amoaka fisy sy fanetanana ny anao manjery ny vondron'ireo fikambanan'ny olona sembana zany eto Madagasikara izay miara-miasa amin'ny handicap international Mira Arniana sy Andry Rajaonarivao. Tsy mbola voaja ny zony sembana raha eto Madagasikara mbola tsy ampy na ireo foto-drafitrasa na ireo fitaovana na koa ireo tetikasa entina nampian'ireo olona manana fahasembanana ara-batana sy ara-tsaina ho fampiroboroboana ny fampiarana ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny zony sembana izay nisoniavin'ny Madagasikara tamin'ny taona 7 no nanatanterahany fivondronan'ireo fikambanan'ny olona manana fahasembanana ireto afisy fanetanana ireto. Misy support maromaro zany ampiasaina anatin'izay fanetanana izay ao ny document, affiche, panneau, spot, radio sy TV. Madagasikara fa hatramin'ny taona 7 efa nany lalàna momba ny zon'olona manana fahasembanana rehefa nisy ireo kidibatantrano fitondrana ho fampiarana an'izany tamin'ny taona 2010 efa misy ireo tetikasa sy hetsika maro natao. Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana io ny zon'ireo sembana andrato fianarana anana asa tahaka ny olon-tsotra ahazo fitsaboana sy ireo fitaovana mifandraika amin'izay fitsaboana ilain'izay ary ahazo ny fampahalalam-baovao tahaka ny olom-pirenena rehetra. Izany mikasika ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara fa eo amin'ny tontolo ny fandrarana ny trano fandraisam-bahiny any Antsirabe izay mampalaza ny Antsirabe ny Hôtel de Terme izay hikatona rahampitso 20 Desambra izany. Fanapahan-kevitra noraisy ny tompon'andraikitra avy amin'ny Sophie Francis ty orinasa mitantana izany trano fandraisam-bahiny goavana ao Antsirabe izany. Nisy ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny herinandro teo nazavana hoe inona ny antony nahatonga ny nanakatonana ny Hôtel de Terme manana ny tatitra ny vaovao. Nitafa tamin'ny mpanao gazety izy Mpolomena Damianaka mpiasa nampiodina ny Hôtel de Terme mandritra tamin'ny Tanamaro teto Antsirabe
laza ny mampidina ny fanakatonana dionasa ity manomboka ny 20 décembre izao. Ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fanakatonana amin'ny hotely ino dia avy amin'ny Sofitrose orinasa ny tapana ny hotely. Araky ny fahampahafantarana nataon'ny tompony andraikitra ny Sofitrose eto Antananarivo tamin'ny mpanao gazety ny 20 novambra lasa teo momba nahalalana ireo mpiasa ho Antsirabe fahakatona ny hotely Dikel. Tao aorian'ny daty ino dia misy atraminy vahaolana natolotry ny mpiasa ho an'ny tompony andraikitra toy ny hoe aleo zay hiasa na dia tsy andraiky alama aza satria nambara fa hoe telo volana anaovana ny chômage technique. Tsy misy valiny nefa ireo tolo-kevitra ireo koa reto mpiasa reto ny fanakatonana amin'ny hotely no tsy maintsy hosoiny. Andeha anaty tosa ny chômage technique mandritra ny telo volana zany reto mpiasa reto. Mbola ao anatin'ny akamatatalana nefa natavenan'izy ireo indray ao amin'ity orinasa ity. Misy voakasika kaiky mikasika an'izany ihany koa ny resaka fizahantany eto Madagasikara fa antolera kosa dia nampahafantarina tany an-toerana ny fikambanana Rarivato izay hitambarana any amin'ny faritra Moromanisy Matsiatra ambony iny ny fampandrosoana ny tontolon'ny toe-karena sy ny kolontsaina ny tanjony ity fikambanana ity. Ankoatr'izay mbola amin'ny faritra Atsimo izay ihany dia niantso ny filohan'ny avondreo Tezamita nampy azy ireo ny mpiasan'ny Asima 12 volana no tsy nandray karama. Indray arantsika ireo vaovao ireo. Solotena ny mpiasan'ny Asima Madagasikara aty amin'ny direction générale titulaire zany dia fa natao daholo ny fitarainana mikasika ny problemen'ny mpiasa amin'ny tsy fahazahoam-bola nandritra ny 12 volana amin'izao Desambra zao zany ka manamafy an'izay fangatahana zay zany zahay amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba hijery akaiky io problemen'ny Asima io indrindra ho anay mpiasa. Sintomy zahay andry fagnaty lavako dia mangataka anareo tompoko aza mino zay fiteny ny heninareo tamin'ny radio zany sy zahay atituliara no handorana Antsilamo mba avonjeo zahay Andriamatoa Filoha fa tena mijaly ny mpiasan'ny Asima iray Madagasikara izao ny zaza tsy mianatra ny jirama tsy voaloha ka miangavy anao zany zahay mba hijery any Asima mitovy amin'ireo Sirama any Brickaville sy Sirama any Nosibe mba handoa ny karamanay zay tanatiny 12 volana zay tsy niazonay zay. Manambatra ny hery entina ampandrosoana ny tany aviany ireo terako fianarantso Moromanisy sy Matsiatra ambony. Tonga taty Toliara ireo avy amin'ny fikambanany nanentana ireo zanak'ampelezany mba samosarotiny amin'ny maha izy azy avy amin'izany faritra izany. Rarivato no marana entin'ny fikambanany ivondronan'izy ireo manerana ny Madagasikara midika ho fitahirizana rena sy firaisakina ny Rarivato raha iverenana ny dika ny ara-kolontsaina Betsileo. Matsapy izy ireo fa afaka mamboso ny faritra iny raha amin'ny fananan'olona fotsiny ohatra. Namporisika ny mpianatra amin'ny ambaratonga maro izy ireo mba hanome fianarany hatrany ambony indrindra ka hitsinjo ny tany miaviany. Saika fena azy ireo ny eran'ny nosy indrindra amin'ny fahaizany amin'ny varotra sy ny fambole ny zavakanto ny taozavatra. Fampandrosoana amin'ny lafiny telo lehibe ny kendren'ny fikambanana Rarivato kultural, social ary toe-karena. Mitohy ny fanentanan'izy ireo anireo mpiray fiaviana aminy manerana ny nosy mba handray anjara mavitrika amin'ny fikambanana. Ao anatin'ny fitetezam-paritra izy ireo amin'izao fotoana sady eo ampanomanana ny fivoriana roa lehibe atao Asoasy ao Antananarivo sy ao Fianarantsoa. Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany hitan'ny kominy Talatamaga fa tsy niany amin'ny toerana misy ranomasina sy tanàna manana ny tantarany any no azo izy tomana mpizahatany fa na ny komina tsotra toy ny any ambanivohitra azy na izany azy dia manana ny maha izy azy ny Talatamaga noho ny fisiany grotte na lavabato izay fiafenan'ireo menalamba nisy moa ny fitidiany tany ivelany ary ny hampiroboroboana izany setry ny fizahantany amin'ity kominy ity ny tanjona andreo arantsika vaovao etiny Aina Rabetany.